Andriamanitra. Sokafiny aminao rehetra, sokafiny fonao, sokafiny vavanao, hiderahantsika amin'ny alalan'izany hira fideran'izany hoe ndreto izay isaotra anao, ndreto izay tonga nandratra anao, ndreto izay tonga nome voninahitra anao Andriamanitra. Halleluja. Ndreto izay tonga isaotra anao, ndreto izay no irasoa izay nataonao, ianaranao tompony derenay, mitoetra eo aminy fideranay ianao. Tiako hiarahira mafitsika ao anatin'izany iry zany. Ndreto izay tonga isaotra anao, ndreto izay tompo, ndreto izay no irasoa izay nataonao, ianaranao tompony derenay, mitoetra eo aminy fideranay ianao. Letsika ary ilaza hoe noho ny fitiavanao, ny fitiavanao izaho tsy fonao, izaho tsy fonao, ny tanàna narinay, raha sendra solafaka petafony anao, miaro ahy ny fitiavanao nampahery ahy, sondoto izaho dia noho ianao. Tiako hiarahira iantsika hoe ndreto izahay, ndreto izay, ndreto izay Andriamanitra haikoka aminao, tonga isaotra anao, ndreto izay Andriamanitra tonga ankalaza anao indray andro. Ndreto izay no irasoa izay nataonao, ireo mafy androany hoe ny anaranao ny terenay, ianaranao irery tompony derenay, mitoetra eo aminy fideranay ianao, mitoetra amin'ny fideranay ianao, mitoetra eo aminy fideranay ianao. Tiako mbola verinao fonao ihany hoe mitoetra amin'ny fideranao izany, mitoetra eo aminy fideranay ianao. Izany tokoa Andriamanitra tsara indrindra, mitoera amin'ny fideranay, mitoera amin'ny fankalazanay androany, satria mandrakizay izay dia isaotra anao, mandrakizay ny vavanay dia ankalazanao, mandrakizay ny fonay dia hiteranao foana, satria ilay fitiavanao dia tena lehibe tokoa. Ilay fitiavanao mbola ampy anay, ilay fitiavanao mbola tsy nala andritra anay Andriamanitra, mbola afahanay iantosideranao, mbola afahanay miankoka eto amin'ny fanatrehanao, mbola afahanay manandratra anao, mankasitraka ray. Misaotra indrindra Andriamanitra, misaotra fa tsara loatra ianao, tsara indrindra ianao. Halleluja. Fitiavanao dia lehibe tokoa, tompo ianao.
tsimbama nazianay Luciano Tenuvan fiainanay Fahasoavanao nato izaway Fitiavanao de lehibe tokoa Fitiavanao de lehibe tokoa Tompo ianao tsimbama nazianay Luciano Tenuvan fiainanay Fahasoavanao nato izaway Mandrakizay isaotrao Mandrakizay isaotrany anaranao ao Mandrakizay hiderao Mandrakizay ny fiainako de hoanao tompo Mandrakizay hoanao Fitiavanao de lehibe tokoa Tompo ianao tsimbama nazianay Irao mafy atrano hoe ianao re tompo ianao de niovan fiainanay Fahasoavanao nato izaway Mandrakizay isaotrany anaranao Mandrakizay hiderao Mandrakizay hiderao Mandrakizay ny fiainako de hoanao tompo Mandrakizay isaotrany Mandrakizay isaotrany anaranao Mandrakizay tompo Mandrakizay hiderao Mandrakizay ny fiainako de hoanao tompo hoanao tompo hoanao tompo hoanao tompo Halleluja Hoanao rery zay mandrakizay Andriamanitra Sandrindra mba tonga anay hifaly amin'ny anaranao Sandrindra mba tonga anay hideranao mandrakariva Ankalazanao foana Anandratra anao ho any amin'ny avindrindra Halleluja Hifaly aminao foana zay Andriamanitra Ankalazanao foana zay Andriamanitra Hiderany anaranao foana zay Andriamanitra Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana Na iza na iza toerana misy anao iaho dia akideran'Andriamanitra ianao ny amin'ny androany ity Hifalia amin'Andriamanitra ao Halleluja Hifaly amin'ny anarany tompo ao Hatoky ny anarany tompoko ao Za rehetra manan-tanana anandratra azy androany Anandratra ny tanako anao Andia mipifalina ho anao Ankalazany anaranao Fa mamindry foko ianao Anandratra ny anaranao Pamonjy ay Ankalazany anaranao Fa mamindry foko ianao Anandratra ny anaranao Pamonjy ay Halleluja Okifaly amin'Andriamanitra ao ianao androany Okifaly ny amin'ny tomponao ianao ny amin'ny androany ity Halleluja
fandaharana manaraka isika dia isan'andro mahafinaritra. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako. Isaorako moa ny mpanompon'Andriamanitra Bishop Patrika sy Révérend Fara izay nanome sehatra izara ny isan'andro mahafinaritra ho anao androany. Ny isan'andro mahafinaritra moa dia boky nosoratany Bishop Patrika sy Révérend Fara izy ity, boky mivoaka isam-bolana izay ahatonga ny isan'andronao afinaritra sy isy fiantraikany. Ivoaka izy ity amin'ny voalohan'ny volana May izao. Amin'ny voalohan'ny volana May izao izy ity zany ivoaka, fa milana miomana sahady ianao. Ny lohahevitra entiko aminao androany moa dia hoe manana antom-pisiana ianao. Manana antom-pisiana ianao. Tenin'Andriamanitra entina melabelarana izany dia Jeremia toko voalohany 5. Jeremia toko voalohany 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Atry ny fony ianao mbola tsy noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atry ny fony ianao mbola tsy teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho amin'ny firenena. Hoy ny famelabelaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny antom-pisianao tsy efa ety ianao vao eritreritra fa efa talohan'ny niforonana anao tao an-kiboneny no efa natokana na nanavaka anao izy. Averiko indray mandeha aminao. Ny antom-pisianao dia tsy efa ety ianao vao eritreritra fa efa talohan'ny niforonanao no tao an-kiboneny no efa natokana na nanavaka anao izy. Dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa ao anatin'ny fiainana sy ireo zavatra maro izay mitranga sy mifamahofao dia mitady variana isika hifantoka loatra ny zava-misy sy ny tsapa, ary mitady anary ny tena antom-pisiantsika na ireo tanjon'Andriamanitra mikasika amin'ny fiainantsika. Mila azonao dia izao. Rehefa manomboka manadino ianao na tsy mifantoka amin'ny antom-pisiantsika isika dia hivily lalana tanteraka, anomboka eo ihany koa no azo toerana amin'ny fiainantsika ny fahavalo ka hampahory antsika fatratra tokoa. Noho izany, zava-dehibe izany ny fahalalanao ary indrindra ny fahampatsehivanao isan'andro ny aminao manokana ny tena antom-pisianao. Raha variana mitady vola ianao sy hanana trano sy fiara ohatra ny olona rehetra ihany ianao dia faran'izay ahantry indrindra amin'ny fiainana, satria isika mino sy mahalala hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsy amin'izao fiainana izao ihany hozy izy no tena anatenantsika ny Kristy, fa amin'ny fiainana mandrakizay efa homanina deny izao. Tsy amin'izao fiainana izao ihany ny tena anatenantsika ny Kristy, fa ny fiainana mandrakizay izay efa homanina deny izao. Marina loatra ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra. Hoy izy hoe fohy loatra hozy izy ny fiainana ety. Fohy loatra ny fiainana ety. Ka aoka tsisy zavatra na vola, na olona, na fakapanahy, na ady, na fanenjehana, na fitahiana, na inona afaka mibahana toerana eo amin'ny fiainanao. Noho izany, aoka tsisy anala ny fifatoanao amin'ny antom-pisianao. Dia ny amin'ny antony na ny raha mitompo anao na ny nampanovina ianao ety. Zao lazaiko ianao, velona ho azy ianao fa tsy velona ho anao irery. Velona ho azy ianao fa tsy velona mba ho anao irery. Aza adino fa ianao izay miaino io manana antom-pisiana ianao. Manana antom-pisiana ianao. Mino aho fa resy lahatra amin'izany ianao, andeosika hiaraka anao ity vavaka fanekempinoana ity. Anonona ahako dia amerina ianao. Anonona dia amerina ianao. Ianao no nahary ahy. Mino aho Tompo fa manana tanjona lehibe sy tsara mikasika ny fiainako ianao. Meo aho no afaka natateraka izany ireo iraka izay nomen'Andriamanitra mikasika ny fiainako. Omeo ahy ny fahasoavana mba tsy ho raraka hatramin'ny farany. Omeo ahy ny fahasoavana mba tsy ho raraka hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny sainy lala dia tahaka izao hoe inona mahazava-dehibe ny tokony ifatoanao ny antom-pisianao. Ny tenin'Andriamanitra saintsika andro manala dia Galatiana toko 1:5-20.
Galatiana 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sitraka Andriamanitra izay nanokana hatrany ekiponeny no ny antso ahy tamin'ny fahasoavany. Fa raha sitraka Andriamanitra izay nanokana hatrany ekiponeny ny antso ahy tamin'ny fahasoavany. Mino aho fa voarainao izany fampielezana fohy izany ary hiditra ny fandaharana manaraka isika. Fifilanantray mbola arabako anao any tokantrano any izay manaraka ny fandarana moa amin'ny onjam-peo 7:30 teboka 4 na ihany koa amin'ny tambanjotra serasera Facebook moa mahazatra antsika ilazana azy. Faly miaraka aminao hitondray androany ary isorako an'Andriamanitra zany satria mbola miny any tombonandro ahafahako manompo azy eto amin'ity an'ity ary misaotra ihany koa reo ray aman-dreny lehibe izay mpanorona zao fiangonana zao sy manosika anay ihany koa ho amin'ny asa fanompoana mampaesy mampianatra anay izany ary mamesehatra anay tahaka izao. Tonga amin'ny fotoanany fanatitra isika amin'ity an'ity ary mila fantatrao fa tena tombontsoa lehibe ho anao ny manao izany fanatitra izany. Maro amintsika no indraindray ohatrany tsy resy lahatra, indraindray ohatrany manakina ny amin'ny famezana ho an'Andriamanitra ary io moa samy manana fomba fatakarana kanefa tadio fa ny fanatitra izay ataontsika dia fanekena ataontsika amin'Andriamanitra izany. No zany anjarako sy anjaranao no mieritreritra ny amin'ny tokony anaovana sy ny tsy tokony anaovana zany kanefa izay moa dia mampirisika anao hoe tonga amin'izany fotoana fanatitra zany dia tokony ho faly ianao hanome ho an'Andriamanitra satria tena tombontsoa lehibe ho anao izany fanomezana ho an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Salamo 50 ny 5 dia milaza ny tenin'Andriamanitra 5 sy 6 izy hoe angony eto amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra, asehony lanitra ny fahamarinana fa Andriamanitra no mpitsara. Eto dia miantso anao izahay araka ny teneniko teo sy mampirisika anao hanao fanatitra ho an'Andriamanitra satria fanekena io. Raha mitodika kely tsika any amin'ny tantara maro izay fandalovana izany fanatitra zany dia mahita fa ny tamin'ny toerana sy ny fotoana izay nanaova ny mpanompon'Andriamanitra izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Raha ohatra tsika mijery ny tantaran'i Abrahama no ny fanaovany nanaterany ny Isaka ho fanatitra no natonga an'Andriamanitra nanana fatokina azy ary natonga an'Andriamanitra nilaza hoe tena tia i Abrahama. Ary ny zavatra nolazain'Andriamanitra taoriana izay dia izy hoe moa hisy ho afeniko any Abrahama ave izay rehetra ho ataoko. Hitanao fa mafonja be zany hoe tsy hanafenina an'Andriamanitra na inona oviana ny tomboan'le izy taoriana ny fanaovana fanatitra. Raha mijery ihany koa tsika raha miroso amin'ny tantara tany aloha ihany koa ny tantarany Noa ohatra. Rehefa tapitra ny safidrano zany hoe nandalo ady tsy mora nandalo an'izany safidrano nandritra ny 7 andro 7 alina zany fa rehefa tamin'ny fotoana fahamaina ny tany amin'izay ka niantsona teo amin'ny toerana izay nametran'Andriamanitra azy ny samby fiara vao mivoaka tao no any zavatra nataony voalohany dia nanao fanatitra. Ary rehefa vita amin'ny fanatitra dia teo Andriamanitra no nanao fanekena tany ny Noa ary nilaza hoe tsy handringana ny tany intsony izy. Hitanao hoe afaka mitsahatra ny resaka fandringanana amin'ny alalan'ny fanatitra. Zasy ianao dia samy taranaka Abrahama atsona anao an'izany fanatitra zany isika. Inona ny teny antsika androany eo amin'ny 4:12 sy ny 15 amin'ny Salamo 50 ihany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efa ao amin'ny avindrindra voadinao. 15 atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka ame voninahitra ianao. Eto zany dia mampirisika Andriamanitra ny anatitra fanatim-pisaorana ary mino fa rariny loatra zany satria na ny tombonandro momena antsika an'io fotsiny ary mbola ahafahantsika miaraka eto mandreny tenin'Andriamanitra dia tsy voavidintsika vola mikarena. Tsisy afaka ampitombo ny andro nozy izy ny tenin'Andriamanitra zay na dia atao hoe fotoana foimonja ary raha nahazo an'izany tombonandro zany ianao dia keo fa famindram-po lehibe ho anao zany. Noho izany meteza hisaotra an'Andriamanitra ayaka sitraka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra isika. Misy ny lahara-taribia moa izay anaovanao izay fanatitra izay
zay hotononiko manaraka eto a dia alefanao amin'ny alalan'reto numéro reto zany na amin'ny alalan'ny vola na amin'ny Airtel Money na amin'ny alalan'ny Orange Money no andefasanao ny fanatitra ny amin'ny telma moa zany dia ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na ny 034 85 604 04 034 85 604 04 misy ihany koa ny amin'ny Airtel Money ao amin'ny 033 02 092 30 033 02 092 30 na ny aotra 3 aotra 2 aotra 2 telopolo. Misy ihany koa ny amin'ny Orange Money araka ny nambarako teo ao amin'ny 032 97 096 84 averiko ihany 032 97 096 84 na ny aotra 2 7 aotra 9 4 amin'ny alalan'ireo laharatary-biro zany no ahafahanao manao an'izay fanatitra izay mina fotoana moa ianao enotsika ity raha manaraka ity dia mivavaka amin'ny fanatitra isika rehefa avy eo. Andatsika mbola dia raha izay androany hoe tompo tiako ianao ianao ny fiainako. Ianao no fiainako, fifaliany fo, hasambarako. Andeha mbola iray antsika androany hoe tompo tiako ianao, tompo tiako ianao. Ianao no fiainako, fifaliany fo, hasambarako. Mitsaokanao, hallelujah. Mitsaokanao, famami kidintiana, famami kidintiana, manirana, manirana, fachachani fu, si serecha, hallelujah. Tiana mihoatra ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra, tiana mihoatra ny voly ianao, izany indrindra mahatonga anay mamafy anao Andriamanitra. Mbola tianao ve ny hideran'Andriamanitra? Andeha verentsika hatramin'ny voalohany amin'ny fotsika rehetra ny fiderana Andriamanitra. Tompo tiako ianao, ianao no fiainako, fifaliany fo, hasambarako. Itsaokanao, itsaokanao, mitsaokanao,
Isotran'Andriamanitra isika inao fa natateraka ny fanatitra ao ianao avery kely ihany ilay laharan-taroby teo satria mety misy amintsika ny tsy naharaka izay mialohan'ny vavahantsika ny aotra 4telopolo raika amin'ny valopolo 4valopolo 700 telo amin'ny valopolo na ny 034 81 984 83 na ny aotra 4telopolo 5 amin'ny valopolo 400 aotra 4 na ny 034 85 604 04 na ihany koa amin'ny RTL Monnaie 033 02 092 30 na ny aotra 3 amin'ny telopolo aotra 2 amin'ny sivifolo telopolo na ny Orange Monnaie azafady aotra 2 amin'ny telopolo 7 amin'ny sivifolo aotra 4 amin'ny sivifolo 4 amin'ny valopolo na ny 032 97 096 84 reo zany no afahanao manatateraka mifanatrao mino fa nanefa ny voadinao teo anatrehan'Andriamanitra ianao ary nitondra fanatim-pisaorana andeha hisaotra zany fanatitra izany isika raha eo isaorana ianao satria tombontsoa ny fahafahana mitondra fanatitra eo anatrehanao araka ny teninao hoe manatera fanatim-pisaorana ho an'i Jehova oka ho tateraka amin'ny tsirairay aby ny teninao milaza fa na iza miantso ny anaranao amin'ny andro mahaory na amin'ny andro zay ilananao Andriamanitra dia amaly ianao vavaka mba hanehonao zavatra lehibe sy goavana zay tena hiteraka fisaorana sy fiderananao ny tsirairay aby aneho izy ilay endrika mbola tsy nahitany ianao hatramin'izay ilay asa mbola tsy nahafantarany ianao hatramin'izay ka sy ho manokana ny fidiram-bolana ny fitahiana zay tokony ho aziny oka isokatra ho azy varavaran'ny lanitra androtsahanao fitahiana manina ambiampy dia ho ambinina soa salama ihany koa izy ireo amin'ny zavatra rehetra arak'izay fanambaranao tompo satria ny teninao ny ainanay sy mivelomanay voninahitra ao anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Mbola versikely mandoalika miankoka
dia ataovy amin'ny fonao mihitsy hoe mandoalika aho androany Andriamanitra. Mandoalika aho miankoka mandoalika aho miankoka aminao Andriamanitra. Mandoalika aho miankoka Mandoalika aho miankoka Mandoalika
mandrianao ty fotoana ty androany aokiseho amin'nkendray ianao andriamanitra amin'ty androany ity aokiseho ny voninahitrao aokiseho ny fahatsaranao aoko hitan'ny olona rehetra fa andriamanitra ianao andriamanitra ilay tena mahery andriamanitra ilay tena maneho fahagagana tsy takatry ny saina andriamanitra tianay andriamanitra tsy mba manary anay andriamanitra tsy mamela anay irery manjaka andriamanitra ny amin'ty androany ity aoko feno fahatsaranany aminay rehetra halleloia aoko feno anao zay androany fanamasinao tonga soa eto ianao androany fanamasinao raisino toeranao amin'ty androany ity aoko feno anao zay fanamasinao tonga soa ianao fanamasina tonga soa ianao sy ny fanatrehanao androany halleloia tonga soa ianao raisony toeranao aoko feno anao zay halleloia andetsika mbola nandratra azy amin'ny fiderana androany fanamasino tonga soa eto aminay fanamasino tonga soa eto aminay fanaina Chiamanitra maiery tonga soa eto aminay aokiderazany vavanao androany fa eto ny fanatrehan'andriamanitra fanamasino tonga soa eto aminay fanamasino tonga soa eto aminay fanaina Chiamanitra maiery tonga soa eto aminay naizanay zao toerana misy anao naizanay zandrenesanao zao ira sy fideranao zao tsarova eo fanatrehan'andriamanitra eo fanamasina androany ampayalovany zavatra rehetra ampayanangana izay maty eo amin'ny fiainanao ampayana sitrana anao tiako irazy fotsiny anao androany tiako anandratra azy fotsiny anao amin'izany fiderana zany hoe fanamasinao tonga soa tokoa ianao raisony toeranao androany halleluia halleluia raisony toeranao halleluia andea mbola ireantsika hoe fanamasinao tonga soa ianao Sotranao zay fa mbola afaka manana fotoana ifandraisana aminao hatrany, ienona ny teninao, andraisanay izay zavatra avy anatin'ny fonao aty anatin'ny fonay. Fantatra efa matoa ianao miresaka aminay dia satria tia anay ianao, mbola manam-potoana ho anay ianao, ary mihevitra izay rehetra mahakasika anay ianao. Androany mivavaka ho an'ny rehetra mba omenao azy fahasoavana andray ny teninao, ino izay lazainao, ary ahitany vokatra ireo zavatra izay fa nomaninao mba ho azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia fanomiarabantsika rehetra indray amin'ity anio ty a ao anatin'ity fotoambavaka mivantana izay rahanao amin'ny fiangonana saina ity sady mandeha koa amin'ny radio 97.4 na eto Tananarivo za na ny Tsirabe na ny Fianaratsoa na ny Tamatavy ary tahak'izay koa ny any Mahajanga ny FM 102.4 ny amin'ny Mahajanga misy koa ny any Moramanga sy ny ohatran'izany soratsika n'Andriamanitra ny fahafahantsika mbola miara-mivavaka tahaka an'izao mbola mitoy eo anatin'ny confinement moa isika izany hoe fihiboana ao an-trano fa mbola tsy afaka miaraka any am-piangonana isika tsy midika nefa izany hoe tsy afaka tena mivavaka isika tena mamporisika antsika rehetra tena andray ho sérieux tsara ny zavatra izay ataontsika satria tsy hoe manao fotoantsika dia eo hoe dia dia sady nananana sady manao zavatra no miodikodiny eran-trano no prendre la légère ny zavatra izay atao zany manamaivan-danja tadio fa mila manisy tombam-bidy ny fanatrehan'ny tompo ianao ny fiainantsika tsy mandeha ho azy amin'izao fa tena mifamatotra amin'Andriamanitra araka ireo toroteny izay mety efa renao ny toriko tany aloha raha nyresaka ohatra mikasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy nyresaka ako mikasika ny an'ny farany dia nasehoako anao miariary fa efa tena kely sisa dia ho avy Jesosy ny amaraho an-lanitra raha misy zavatra anankiray tena mila tandremanao sady mila kolokoloanao dia ny fifandraisanao amin'ny tompo izay ny fifandraisanao amin'ny tompo ka izay mahatonga mampirisika antsika hoe na dia natokantrano aza isika dia atsao le fotoana miara-mivavaka ianao sy ny ankonanao dia andao tena hitady ny tompo isika amen izay ngamba no fanamareko kely fotsiny amin'ny lady moa zany tsika mazava ho azy mbola miaraka eto ihany tsika ao anatin'ity fotoambavaka mivantana ity isan'andro koa misy fampahirezana eto amin'ny Facebook sady mandeha amin'ny radio rehefa mienina sasany maraina amin'ny 12 sasany atoandro amin'ny 10 ora sasany hariva dia mizara fampahirezana manao eto foana izay mivavaka ao anao mandrakarivo izay mba ahafahanao mahita an'Andriamanitra isan'andro amin'ny fiainanao ary indrindraindrindra hikolokoloanao ny fifandraisana amin'ny tompo izay no ela fa iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika ny tenin'Andriamanitra androany dia raha omentsika aloha hevitra dia hoe tahaka ny ahoana ny fifandraisan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ny fifandraisan'ny fahasoavana ny connexion ny fahasoavana dia ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy fomba fitenin'ny tanora izay izay somary mampomeny efa mampieritreritra hoe inona kiny hidirako tiako resana izany dia hoe inona marina ny hidiran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika satria indraindray lasa mieritreritra isika ohatrany hoe ny any hidiran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ny mandrakizay fotsiny ihany hoe nao very nao vovonjy satria ny filazantsara izay mety henonao foana hatramin'izay dia Jesosy mato antsika izany tena mila toriana foana Jesosy mato antsika Jesosy mato antsika mila mibebaka ianao mila mibebaka ianao misy fotoana moa ndraindraiky ihan'ny olona manao hoe ary anao ta tsy mba mitory fibebahana mihitsy sainina tsy mba mitory fibebahana mihitsy lizy moa ianao rehefa tsy ao anatiny dia manakolajaina fa rehefa ao ianao dia inonao hoe inona marina ny tena toriko ao kanefa zao moa zany zao miariary amin'ny olon-drehetra inona ny tena toriko ka eto tiako atongavana hoe zao foana ny teny amiko ny olo ireny sady tsy miteny amin'ny mitory ana tsy mitory fa zao fotsiny avaliko azy hoe bon rehefa nanolo tena ary le olona nibebaka le olona raha zay zany filazanao azy ka nolotra ny fiainao an'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra dia ahoana amin'izay mbola fibebahana foana ve ny resanao isan'andro hoe veriny amin'ny elo ianao veriny amin'ny olona raha vao tsy mibebaka veriny amin'ny olona raha vao tsy mibebaka veriny amin'ny farimin'ny retrafanao raha vao tsy mibebaka veriny amin'ny farimin'ny retrafa zany foana vay everiko fa lasa mety misy zavatra tsy takatra tsony eo ambadika izany fa hiteniteny foana ny farany fa eto za tsy contre ny fibebahana za dia mitory fibebahana ary
mba misy zavatra fantatro tsara ihany mikasika natao fibebahana fa tsy zay moa nytitaka ny torotena androany dia tsy zay no velapelarintsika eto fa indraindray hoe atsika dia ohatrany hoe ny filazantsara amintsika dia hoe jesosy mato anao nitondra ny fahotanao mariny zany tsangana tamaty amenao fiainana mariny zany dia lasa ohatrany hoe tapitra eo ilay tantara any ka mahatonga zany zavatra any mahatonga ny olona indraindray lasa tsy ilan'Andriamanitra raha tsy efa akaiky ho faty na rehefa antitra satria nahoana ny antokany ilaiko an'Andriamanitra dia amonjy ana amin'ny fahotako mba tsy ho very ako zay ihany sisy fa ohatrany hoe rehefa mijery nao fiainana andavanandro dia hitanao miariary any fiainan'ny olona sasany zany tsy tena ny rehetra vitanao fiainan'ny olona ohatrany hoe ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny ara-bolako ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny tokantranoko ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny fitezako ny zanako ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny fahasalamako ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny karierako ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny fiaina politikako ino moa ny derin'Andriamanitra amin'ny asa aman-draharahaako ohatrany hoe tsisy hidirin'Andriamanitra ho iaho hoe ohatrany fiten'ny tanora inona kiny hidirako izy izy sasany ohatrany hoe tsisy hidirin'Andriamanitra tokoa ve zany rehetra zany fa ny any hidirin'Andriamanitra dia ny hoe ianao very na tsisy izy zany mahatonga ny olona ohatrany hoe na may mamakany am-piangonana aza ohatra rehefa misy olona ambony mpanao politika tonga mivavaka ao am-piangonana na olona manakaja ambony dia hitanao lasa ohatrany hoe tsy mitory afa-tsy ny ohatra hoe fibebahana na hoe Andriamanitra fitiavana dia tapitra eo satria ohatrany hoe tsisy ilana fivavahana akoatran'izay sisa ny faliny dia tsy hitantsika mihitsy ny pertinence ny gracen'Andriamanitra zany hoe le hifandraisany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsy hitantsika mihitsy hoe atraizany hifandraisana hidirin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika amin'ny detayany any ka même manade bivavaka azy tsoroko mihitsy nade bivavaka azy ohatrany alay izy ohatrany mihiny any hoe Jesosy mitondra anaretiko Jesosy nampantraina fa tsy tena hitany mihitsy hoe aiza moa zany ny hidirin'Andriamanitra amin'ny ara-bolako aiza ho aiza moa zany ny hidirin'Andriamanitra amin'ny fahasalamako aiza ho aiza moa zany ny hidirin'Andriamanitra fiainam-pitiavako izay ohatrany hoe misavoritaka na tsy mety mipetraka tsara amin'ny toerany ity aiza ho aiza moa zany ny hidirin'Andriamanitra amin'ny zanako fa mahatsiaro izy to zay ihany no miasa zay ihany makany amin'ny dokotera zay ihany no mitsabo tena zay ihany manao ny régime zay ihany mikapoka ny ankizy zay ihany manantra ny ankizy zay ihany manambitamby andrangaha zay ihany manambitamby andramatoa ka aiza moa ny hidirin'Andriamanitra amin'izany satria tsika zatra fiainana aono moa zany metehatra amin'ny effortsika ny performance atsika isika manao zavatra anka rehefa tsy isika no manao zavatra na rehefa tsy isika no mitsabo tena na rehefa tsy isika no miteny mba hampendrina ankizy rehefa tsy isika no mikarakara maneho fitiavana amin'ny rangaha rehefa ohatrany hoe tsisy hidira atsika dia manomboka mikorotana amin'izay tsika ohatrany hoe ahoana petiny fiainako satria za mila manao an'ity za mila miasa ikarakarako vady aman-janako za mila vidy fanafody ividiana fanafody ho an-janako za mila manao an'izao mila manambitamby an'ity mila maneho fitiavana amin'ny vadiko za lasa ohatrany hoe ka anka rehefa tonga amin'izay ny fotoana tsisy hidiran'ilay zatsony tahaka ny confinement ohatra zao hoe aiza amin'izay le anao miasa aiza amin'izay le anao afaka miteny ankizy aiza amin'izao le efa manam-bola afaka hividiana fanafody aiza amin'izay ny performance anao na niezakao zany hoe rehefa tsisy hidirinao intsony dia manomboka mikorota-tsaina amin'izay ianao satria aminao ianao ihany ny tokony manao ny zavatra rehetra fa tsisy hidiran'Andriamanitra ary eo ny mahareraka ny maro fa rehefa manomboka miasa izy verina miasa izy mampidiboly izy na kely io na betsaka mba afaka mitondra ny olontirany amin'ny restaurant izy na restaurant tsara io na restaurant tsotsotra na tontonina tsy haiko rehefa mba afaka mibediny ankizy izy fa rehefa ohatra izy kamarary tsy afa metsika eo am-pandrina tsy afaka mitabataba vao mitabataba dia fandrirotra ny atoka tsy afaka mitabataba ny ramatoa tsy afaka mitabataba ny ankizy dia mahatsiaro izy Jesosy anao ny faran'ireo azy reto fa tsisy miteny azosony satria ianao mahatsiaro fa tokony ianao daholo ny zavatra rehetra lasa ohatrany tsisy hidirina Andriamanitra tsony zay mihitsy ny tiako resahana androany aiza ho aiza ny hidiran'Andriamanitra amin'ny fiainanao tsy miresaka ny amin'ny hoe isika mampiditra an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika fa miresaka ny amin'ny hoe Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainantsika satria zavatra roa samihafa zany na dia mifameno azy zavatra roa samihafa zany na dia mifameno azy satria ny fotoana tahaka an'izao dia fotoana tena antsona mihitsy hoe andro ny fahasoavana nahoana satria tsisy hidiran'ny effortko sy ny effortnao intsony amin'izay ny zavatra rehetra
Atram'izay ngamba ny filazantsara na ny ten'Andriamanitra renao dia tohatra ny mampiankina anao amin'ny ezako manokana. Ny saina, ny capacité intellectuelle, ny fahaizana, ny talenta, ny herinao sy izay rehetra tsy maintsy miankina aminao daholo. Raha mba izay re zasenao no zanak'Israely nety Mosesy ho any amin'ny tany Kanana miaraka amin'ny vady aman-janaka. Alevisaratsany hoe zasenao zany tsy zasenao Mosesy fa raha zasenao zany no entina zasenao zanak'Israely entina. Amin'ny voalohany ianao mbola manana omby, ondry, volamena, volafotsy, koba, rano, mbola afaka tena azafady amin'ny fomba fiteny, mbola afaka amin'ny style. Azafady hoa. Fa nandeha amin'izay ny fotoana. Heritaona dia efa lany no mazava azy ny koba sy ny rano nentina avy any Egypta. Fa tsisy olona bata vary na koba izay hohanina heritaona zany. Tsisy an'izany. Mety ray volana dia lany. Dia nanomboka nohanina ny biby, fiompy rehetra, ny omby, ny ondry, namidy tamin'izay tsy nanana, tombo vola, fa saingany anefitra tsisy rano iompiana intsony, au lieu de jera le omby aman'ondry maty dia alao hohanina. Tapitra amin'izay ny omby aman'ondry rehetra. Ny koba, tena tsy afaka anamboly, tsy afaka niompy, tsy maintsy mifindra tanana foana. Tapitra an'izay ny zesta sy ny style sy ny friariana rehetra. Azafady amin'ny fomba fiteniko. Tsisy effortnao itsony amin'izay zany zao. Tsy maintsy miankina Mosesy ianao sisa. Ao amin'izay ny hankohanina, ny rano sotroina, ny hena, ny tongolo, ny fianarany ankizy, ny akanjo, fitafiana, ny trano moa zany dia efa alaentina mandehandeha foana hipetrahana. Ahoana amin'izay? Eo amin'izay le hoe inona ny idirin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary ohatr'izay mihitsy tsika izao. Tonga amin'izay teboko izay tsika izao. Satria maro amin'ny olona tsy mety mahazo aina mihitsy. Fa ohatrany hoe tsy maintsy izy foana ny zavatra rehetra. Ny fahasoavana tsy hoe inona ny nataonao, inona ny vitanao, inona ny anananao, tahaky ny ahoana ianao. Tsy zany natao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana dia hoe iza moa Andriamanitra, inona ny vitany, inona ny ananany, tahaky ny ahoana izy. Anjarantsika amin'izay zany zao ny tena hoe ohatry ny ahoana Andriamanitra eo amintsika. Ny fantena hoe tsy tahaky ny fantena tsy hoe tahaky ny ahoana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsara ve mendrika ve mahay ve manana ositra ve mahay baiboly be ve olona performant be ve tsy antsony tsy any amin'izany jeren'Andriamanitra. Fa ny tahaky ny ahoana Andriamanitra eo aminao. Ny asany, ny toetrany, ny fananany, ny heriny, fahatsarany, ohatry ny ahoana. Zay ny zavatra tiako hifampizarana kely. Satria fotoana izao tsy akinantsika amintsika itsony. Satria na dia mahay asika voalimité amin'izay zao ny azo atao. Tsy hay aloha hoe azafady raha mandefa kely eritreritra kely aho hoe ho zarina amin'izao karazam-piainana izao ve tsika? Fa za tsy mino ho zany. Fa tsy fantatra aloha raha ny eto amintsika dia hatramin'ny roviana. Fa dia miampy 10 any dia tsy hoe hiampy ndray aorian'io sa tsy hiampy, tsy hay. Tahaka ny suspense hoe ahoana amin'ny 19 ve tapitra amin'ny confinement sa hitomo 17 dia efa mivoaka. Mbola tsy mikabary président fantaratasa ny lasa aloha. Tondray ny confinement. Tapitra indray zany io dia ahoana indray ny toyana? Tsy hay. Za tsy loha-pirenena tsy afaka mamoaka décision ninina ako. Fa eto tiako tongavana. Tsy any amin'izao hitosa tsy hitoy. Tsirairay avy mety mahita izay andraikiny avy. Fa ny andraikitra mampanompon'Andriamanitra dia izao. Te hitondra kely ny fisainanao sy ny fonao ohatry ny ahoana marina vijerinao nyity fiainana ity. Atraiza ny idiran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ohatry ny ahoana. Nanetsika mantsy alay-panahy eritreritra aveliko foana le niteneniko
tahaka ny hoe tsisy idiran'andriamanitra ny fiainantsika ny valiny dia tsy ah fony mbola tsy ny saina akory ianao ny amin'ny fanafody ilaina fony mbola tsy ny saina akory ianao ny amin'ny firy no isan'ny zanakao fony mbola tsy ny saina akory ianao ny asa ho atao sy ny vola ho ampidirina fony mbola tsy ny saina akory ianao hoe niady atrehako sy ny fomba andreseko azy efa ny sainany zany mialohanao Andriamanitra ary efa niady le ady talohanao ary efa namorona le fanafody talohan'le aretina ary efa nanomana ny famatsiana talohany tsy visina Andriamanitra tsy mihereraka sady tsy miantitra ary efa vonona izy disponible sady tsy miova ianao mety miantitra Andriamanitra tsy miantitra melohany atsapahanao irery efa eo izy fa fanontaniana ohatry ny ahoana Andriamanitra ny idirany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao satria fotoana hieritreretantsika n'izany zao fotoana n'izany zao ka eto ny zavatra tiako hifampizarana amin'ny rehetra no tsika maky ny Hebreo toko 4 ka ny andeniny 4:40 Hebreo toko 4 ka ny andeniny 4:40 zao ny lazainy hoy izy koa aoka isika anantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory aloha ngamba averiko ihany so dia ny famerenako azy fandroany ampazavazava azy kokoa ka aoka isika anantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory mba mamela mba hamaky azy kely amin'ny teny vahiny let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hoy ka aloha isika noho izany anantona amin'ny fahasahiana tanteraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana mba andraisantsika we may obtenir zany itsika maky efa io le zavatra fa isika maky inona le alaina fahasoavana atao inona hanampy anao amin'izay andro mahory eno tsara ao anatin'ny andro mahory tsika izao amin'ny sasany mety tsy andro mahory le izy fa anatin'ny pandemia tsika izao zay aretiny mandripaka eran-tany na firenena lehibe na firenena kely samy nazo ny anjarany avy fa eto le izy ao anatiny zao vanim-potoana izao zavatra zay n'Andriamanitra dia zao ny ilaiko sy ny ilainao dia fahasoavana eo amin'izay teny hoe fahasoavana zay mihitsy mila mazava ny atao hoe fahasoavana dia tsy izano miezaka manao zavatra mba hahazo zavatra fa Andriamanitra no efa nanao zavatra dia izaho mandray fotsiny tsy niezaka ataoko raha ataoko amin'ny teny vahiny dia hoe tsy ny performansako fa niezaka nataony na ny performansany tsy izaho no miezaka mba ho mendrika mba hazahoako zavatra fa izy no mampahamendrika handraisako an'io zavatra io zay tsy azo ny olona rehetra raha tsy zay olona mendrika ihany nefa le olona mendrika io tsy mampahamendrika ny tenany fa izy ihany mampahamendrika an'le olona mba ho mendrika indray le zavatra izy tsy izaho no miezaka manamasina ny tenako
fa izy no mana masinahako dia afaka miaina ny fahamasinanako. Tsy zaho no miezaka mba ho marina anao tsara, tsy andainga, tsy amitaka, tsy anao mizana amin'ny tanila, fa izy no mamea fahamarinana zay fiainana sady fosy io no fanamarinana ihany koa zay nambarany fa olo marina tsisy fitaka zay fanambarana zay miaraka amin'le fahamarinana nomeny ahako dia afaka miaina amin'ny fahamarinana ako. Zany hoe tsy miezaka ataoko tsony, tsy zaho no miezaka mba hitaizatena amin'ny sakafo mba ho salama sy andraisako fanasitranana, fa izy no niaritra ny adalako rehetra sy ny sazy ary ny kapoka niaraka tamin'ny stress sy ny fijaliana mba nomezana fahasalamana. Dia ny anjarako tsy miezaka mba ho sitrana fa mandray fanasitranana. Ny olona antsika dia sika foana ny te hiezaka, fa ho ia hoe atraiza ny idiran'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena miditra atsehatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Ny toroteniko teo alohan'izao dia niresaka mikasika ny aminao hoe Andriamanitra dia mihevitra ny momba antsika. Ary eto te laza aminao hoe Andriamanitra dia miditra atsehatra amin'ny fiainantsika. Ekena tokoa fa isan'ny antony anankiray amin'ireo antony be da be, isan'ny antony anankiray tokony hivavahantsika dia satria ny vavaka no manome alalana an'Andriamanitra hiaso amin'ny fiainantsika. Fa iteny fanontaniako, move no mentsika lalana tamin'ny zavatra izy ka mahatonga azy niasa tamin'ny zavatra rehetra. Nomenao alalana ve izy anetsika ny tongotra ao tamin'ny marina ka natonga ny tongotra ao afaka anetsika. Ny vavaka venao tamin'ny androany ao tompo akoatran'izay olona marary eo amin'ny tongotra. Fa raha ohatra salama foana ianao, ny vavaka venao aoka ny lohaloko afaka hiforotra, aoka ny tanako afaka hiforotra, aoka ny tendako afaka hiodina, aoka ny oroko afaka hifoka rivotra, aoka ny sofoko andray androany, Andriamanitra aoka ny vavoko hiasa tsara. Za siora fa maro taminareo tsy nivavako an'izany, nefa zao io ianao maheno, ny masonao io mahita, tanao afaka miforotra, tongotrao afaka miforotra, nefa tsy nivavako an'izany ianao. Ka satria ary venao tsy nivavako an'izany dia tsy miditra atsehatra amin'izany izy fa nikoaisa daholo ny vatanao androany. Zay mahatonga ny teny taminao hoe isan'ny antony anankiray amin'ny antony be da be mahatonga antsika mivavaka dia hoe ny vavaka dia mahatonga n'Andriamanitra hiditra atsehatra. Fa misy fotoantsika, za tsy mampirisika anao tsy hivavaka alohan'ny tenako ilay teneniko, mampirisika antsika hivavaka, fa misy fotoantsika misy zavatra aza tsy hetsika mivavaka nefa ataon'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia liana lavitra amin'ny fiainantsika noho isika liana lavitra amintsika. Andriamanitra ny te hampahomby ianao mihoatra noho ny fandrianao aomby. Andriamanitra ny te hameanao fahasalamana mihoatra ny fandrianao ho salama. Andriamanitra te hampilama ny tokantranonao mihoatra ny fandrianao hifankaty. Andriamanitra te hatafita ny zanakao mihoatra ny fandrianao hatafita ny zanakao. Zay natonga azy melohany isinao teto an-tany, melohany anambadianao sy ny terahanao, dia efa nataony vonona ny zavatra rehetra satria tsy tia niankina ny performance anao ianao. Andriamanitra tsy namorona ny tany sy ny lanitra taoriana namorona Damaseva, fa noforono ny tany sy ny lanitra zay vao noforonony Damaseva. Ao noho izy ny Baiboly, efa vita avokoa ny asa rehetra dia nabidiriny tao anaty fitsarana ny olombelona. Dia tahaka izany koa izy ao amin'ny bokin'ny Hebreo, izy hoe efa vita daholo ny asa rehetra izy. Inona ny anjarantsika? Midira ao amin'ny fitsarana. Tahaka n'Andriamanitra antsahatra tamin'ny asany. Tetezan'Andriamanitra hoe okizay ty fiezahana lavity. Fefizah zao no manao ny zavatra rehetra. Fa isika hoa manana eritreritra foana akora ngany ampitombona zany hoe tsisy ninina ataoko mihitsy. Ny Baiboly nge milaza hoe ny fonona tsy arahanasa dia maty. Mbola ho avy eo tsika rehefa avy eo any amin'ny tapany faharoa an'ity toriteny ty. Fa mila avontsika voalohany indrindra ny atao hoe fahasoavana zay hamonjena anao amin'izao andro mahoro zao dia Andriamanitra manao ny zava-drehetra ho anao. Fa tsy ianao no manao ny zava-drehetra mba ho ampipina Andriamanitra kely. Andriamanitra manao ny zava-drehetra ho antsika. Raha marary ianao, ninona aretinao?
na ilana opération le aretinao, na ilana fandidina le aretinao, na ilana inanana fanafody manabafaty le aretinao, na ilana tsy haiko traitement 6 mois le aretinao, na miariary be zao azy hita masonao hoe io le mivonto, tsapanao io le izy fa marary, na de renao isan'andro azy ny fanentenanao. Ninina mety tsapa sy hita zao nitoriko aminao, ary ziriziriko mafy mihitsy efa nanasitrana anao izy. Na de tsapanao zao aza fa marary ianao, na de hitanao mihitsy any io le aretina, io le mivonto, io tsapanao le tsapanao, za mbola te hanamafy foana efa nanasitrana anao izy. Inona ary marina le lazaiko sa le tsapa, satria samy manana fahamarina antsika zao. Ianao matsapa ny tsapanao, za mahita zay hitako atao anaty tena. De fantatro fotry ny olombelona rehetra tsika rehetra hoe Jesosy io, fantatro ny efa nyteninao mariny fa marary ny mpanomponao. Zay ngy foana nge io e, eny efa nentinao ny aretiko fasitrano a. Ahoana keny ampitombona zany fehezanteny zany? Fantatro fa efa nanasitrana ianao fasitrano a. Ahoana keny ampitombona zany? Fantatro fa efa namatsy ny zavatra rehetra ianao, ka androany taio mpanomponao, mivola mpanomponao, fa fantatro fa ianao efa nanolotra ianao hameany zavatra rehetra momba ny fiainana, sy zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaky n'Andriamanitra, de efa menerinao azy ka androany taio mpanomponao. Mitombona ve zany fehezanteny zany rehefa mivavaka? Afaka miteny amin'ny dokotera zay avy nanao opération anao ve anao hoe dokotera didio mba ho afaka teretity, mba hisolo teretity, tena mila opération nefa izy vo avy teo nandidinao, anao vo afaka niala ny anestezianao rehetrarehetra, io nao fa tonga saina dozony dokotera sitrinao, fa ianao mbola many antena satria vo teo ny avodidina ka miteny dokotera rovina vo atao fadidina, nefa izy nte efa vita. Eo amin'izay kombana eritreritra zay, inona ny tena mampijaly? Tokana le mampijaly le feritreretana hoe na iza manao azy, na io mila hitako fa ataonao an'ala izy, mila hitako na mila ataoko le zavatra. Fa tariana tsy maintsy zay ve le izy? Ary tadio zao zavatra mino afa maro misaina ohatrao, na de mivavaka atsika Andriamanitra taio a, de sady apitsika torohevitra le izy, de taio ihany mba apraikitra le commande ihany, de taio koa ihany Andriamanitra mba ho avy hividy le zavatra ty, te mangataka aminao a le olana mpanantena fa hanampy iny, tompo mangataka mba tsy hiova amin'ny tena izy fa mba tena hanampy tokoa izy, mba ho tonga ihany le vola le lazainy ihany Andriamanitra. Tanao ohatrany hoe sady ohatrany hoe te mangataka aminao a ovay ty zavatra ty, te ataovy ohatran'izao, te kasio ty valo ty mba ho mandefitra amin'izay, mba hanana fahalemem-panampy, te reto zanako reto Jesosy mba tsy ho be famanentsony, te ataovy ohatr'izao, meo azy Andriamanitra manaiky rehefa amin'ny tena, meo azy Andriamanitra. Ohatrany hoe sady ohatra tsika omena torohevitra Andriamanitra. Dozonao ka rehefa tsy zany tsony ny vavaka, dinina tsony ny vavaka. Eo indrindra tsika zao, eo indrindra, satria ny vavakantsika mame frustration atsika. Fa anio anao tiako hita, tiako ahita fa Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra miditra tsehatra amin'ny zavatra rehetra. Be da be ny karazam-bavaka, vavaka fangatahana, vavaky ny finoana, zavady, ny vavaka faminaniana, be da be ny karazana vavaka, vavaka fifonana, vavaka fisaorana. Fa eto zany ny resantsika aloha tsy miresaka vavaka tsika, fa miresaka inona le amonjenanao amin'ny andro mahory. Dozy hoe fahasoavana. Inona atao hoe fahasoavana? Andriamanitra miditra tsehatra eo aminao. Andriamanitra tsy miandry anao anao an'ity na ity, fa Andriamanitra mandeha mialohanao manao zavatra rehetra mba ho anao. Tsy niandry anao teraka Andriamanitra vao nitondra ny aretinao izy fony anao marary amin'izay. Tsy niandry anao hanambady Andriamanitra voahodina amin'izay Jesosy nitondra ny fahorianao sy ny fahantranao mba hamatsy izay ilainao rehetra amin'ny mariazy sy ny fanambadiana rehetra. Non, mbola tsy nisy ianao dia efa vonona ny zavatra rehetra. Mbola tsisy Adama dia efa vonona ny zavatra rehetra. Sy tian'Andriamanitra isika ianao anaty fiasan-tsaina sy fikorotanan-tsaina.
fa fantatry fanandeo anatin'zamenao zany teneko zany aza misy sasa mbola miteny eny ka zany de inona zany de ahoana zany de ahoana eny de ahoana am'izay zany ahoana hitako ny sakafo anay ahoana asitrana nyity vadiko ty ahoana mpiovare zao ny fantena tsy amin'ny hoe ahoana satria ny ahoana efa nataony mety fantenako hoe ahoana mety apetraka ao de hoe ahoana ary natongava le izy ny fantena de zao horaisinao fotsiny ve le izy hoy izy hoe manatona ny seza fiandrianana de le seza fiandrianany fahasoavana seza fiandrianany famindram-po de mandraisa fahasoavana mandraisa n'Andriamanitra miasa mandraisa ny fahamatsina mandraisa fanasitranana ka ahoana le fomba handraisana azy amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny alalan'ny fitenenana aloha anazava principe tsotra nefa tena important be mihitsy fomba fanao zay tsotra nefa tena zava-dehibe Romanina 10 zay efa maro aminareo mahay azy ka ny 9 sy ny 10 hoy hoe amin'ny alalan'ny fitenenana no andraisana Romanina 10 9 sy ny 10 satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao mino fa hitantsika le izy itsy ny teny hoe dia hamonjy ny tenanao ianao non dia hovonjeny ianao 10 fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ino tsara azahoana famonjena te antany anao aho efa vita ve famonjena satria valiny de efa vita ka ahoana ny fomba azahoana azy azahoantsika le fahasoavana le zavatra efa vita amin'ny vava no anekena azahoana amin'ny folo inona azahoana fahamarinana amin'ny vava no anekena azahoana famonjena satria raha manaiky ianao manaiky tsisy asa mihitsy ao ambadiky zany ankely ary tsisy andehanao anzao ary anga am'izay avovonjy a zao mantsy ny teneniko ary mbola averiko teneny ihany maro amin'ny olo no mitoro teny miala amin'ny olo teo miala amin'ny ty fahazarana azy ty atsaro ny toka sy ny sikara fitsangatsangana sy ny alatra atsaro dao ty rehetrarehetra ty de raha izy Jesosy de hovovonjy ianao fantaniana mipetraky raha olona mbola tsy manana an Jesosy fe no asenao hiala amin'ny ota vitany ve zany raha vitany zany ina nitorinao an Jesosy aminy satria izany de mavita azy fa tsisy olona mavonjy ny tenany amin'ny ota zay ny antonatongava an Jesosy hamonjy atsika amin'ny ota fa tsy ny olona mezaka miala amin'ny ota de aveo amin'ny teny aty Andriamanitra tolotro ny fiainako fefanariko ny otako rehetra de raiso a vonjeo a dika zany efa namonjy ny tenanao anao kinotsony lanao famonjena fa tsy mahavonjy tena isika zay mahatonga atsika mandray ny famonjena fa tsy miezaka mba ho voavonjy satria ny famonjena tsy za miezaka tsy manao anito mba ho eken'Andriamanitra ka voavonjy fa iza mandray an'ilay efa vita mba handraisako famonjena zavatra efa vita ka raha tena inona ny dirin'Andriamanitra amin'ny fiainako tena miditra amin'ny atsipiriana izy amin'ny famonjenanao amin'ny fanasitrananao amin'ny famatsinanao amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fiainanao amin'ny fitahinanao amin'ny fitahinana ny fiainam-pitiavanao ny anjaranao dia mandray ahoana andraisana azy amin'ny vava no anekena inona le ekeko fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy ny fitenenako mahatonga azy hitsangana amin'ny maty tsy hoe rehefa mitena de mitsangana amin'ny maty Jesosy de rehefa miteny koa zay koa izy vao mitsangana hoe samy mitsangana samy mananganangana ny anazy non izy efa nitsangana fa za mila manaiky hoe efa nitsangana izy ka amin'ny fotoana manaiky hoe efa nitsangana amin'ny maty Jesosy velona Jesosy de le zavatra nateraky ny fitsanganana iny azoko amin'ny vavana ny ekena azahoana lasako le izy active amin'iny fotoana iny le izy zany hoe amin'ny fotoana mino ary manaiky
amin'iny minitra iny na iny seconde iny voavonjy ahako tsy voavonjy vetivety voavonjy mandrakizay mandrakizay voavonjy tsy mila verimberiko isanandro isanandro tranandro tamin'ny fotoana nanaiky an'iny indray mandeha voavonjy ahako efa azoko ny famonjena efa azoko ny fahamarinana satria efa nanaiky manontany anao ho anao indrindra zay efa nateraka indray mila averinao ary viandroany jesosy manaiky afa ianao efa nitsangana tamin'ny maty ary manaiky afa ianao mpamonjy ahy mino fa vely ianao ary nitsangana tamin'ny maty ianao raisoa jesosy de nao ve mandrehatra vazondre anao vovavonjy maro amintsika mantsy rehefa nanotanao zavatra tsy mety de zarantsika ary misy an'iny vavaka iny sitrany sao de velona tamile teo aloha de averiko fandroany am'izay masorosoro kokoa eto tsy haiko nao mba tsy ampaja nisy fotoana tamin'ny mbola zazazara-panahy de manao an'izany tena aloha raka iverinan'olo tena fandroany am'izay tena sora tsara voavonjy ahy eto tsodraka taminao nanaiky indray mandeha iny de voavonjy mandrakizay ianao amin'ny vavano anekena azahoana azahoako inona le famonjena zay efa vita tsisy idirany ezaka ataoko zany ankely azy tsy zatso zany miezaka mba ho lasa olona marina fa satria nino de nahazo fahamarinana tsy zatso zany miezaka mba havoavonjy ny tenako fa satria mino ka nanaiky de voavonjy ho anao zay efa voavonjy ary ny fanontaniako bon tsisy ninina nataonao zany fa io ianao zany zao voavonjy sorana ny tao inona ny lafo vidy ny fiainana mandrakizay ve sa le vola de davinao avidianina vary rapitso ary ohatra ary ka tsy voavidy vola le fiainana mandrakizay zay efa lasanao tam tsisy nininona nataonao akoatry ny teny fotsiny hoe ianao ny tompoko tsisy nininona nataonao tsy anao ny teny teo amin'ny azo fijana jesosy aty loatsika tsy anao miara-fatsy anao de miara-miantonao tsika mianaka nao izy rery ny antona teo fa nataon'Andriamanitra tao amintsika tsisy nininona nataonao fa io ianao voavonjy mba azonao atsaina ve ny vesatry ny otany olombelona tao amin'i Jesosy tamin'iny fotoana iny ny fahotana olombelona rehetra tamin'ny lasa sy ny ankehitriny sy zay mbola ho avy tao daholy tsy ho azonao atsaina mihitsy ny abetsahana zany vesana sy ny fahatezerin'Andriamanitra tamin'izany Sodomas Gomora fotsiny azy fotsiny ataoko hoe fotsiny mipaka tamin'ny lanitra ny fahotana voatery nandatsakafo Andriamanitra naringana hatramin'ny biby sy ny olona tsy ny olona tsy tiany fa ny ratsiny tsy tiany satria ny lasaka ny avo de niara-levona tao hatramin'ny olona fa ny tiany diovina de ny tany satria tsy ny olona no ny tanany tamin'Andriamanitra hoe be loatra ny fahotana olombelona fa ny tany no ny taraina ka mba hahafan'Andriamanitra manadio ny tany de nandatsakafo izy fa anaty niaraka tao ny olona sy ny biby mbola Sodomas Gomora reny ny fahatezerana mitranga maiky zao tontolo zao de ohatrohatry ny ahoana le netiny teo nefa tsy mamely izy ianao anao nininina mba handraisanao an'iny famonjeneny fotsiny fa zay amin'ny vavano anekena azahoana le boska hade tahaka zay koa tsika amin'ny resaka fanasitranana marary ianao zao mety ekena fa io ianao marary io le fivotosana io ianao tsy miteraka io ianao tsy haiko misy cancer na io ianao misy diabeta io ianao tsy mare tsilokanina tsony vavanao mangidy daholo ny lelanao io ianao tsy maheno sofinao ilany io ianao io fanina vao mitsangana io ianao io mangotsoka foana lohalika ao io ianao io marary lamosina vao miperaka elaela de marary lamosinao tsy afaka mandeha tobila matra tsy afaka mijoro ela be marary matory ianao tsy azo mahazo aina mirirana tsy mahazo aina mitsalany tsy mahazo aina mekohaka tsy mahazo aina tsy hitanao mihitsy nasianatenanao isanandro zarinao maraina ny andro maraina marary alina koa marary tsy anao mihitsy ahoana ny tondranao an'ity tenanao ty io anao io zany bon fanontaniana inona dolary ny effort tokony ataonao fa nisy vehivavy ao anaty baiboly 12 taona narary nanao ny effortny rehetra izy nandany fananany rehetra mihitsy tany amin'ny dokotera enjana be zany performance zany miaraka mivola sy ny ezaka fa hatramin'ny effortny dokotera rehetra zay nandehanana miara zéro daholo ny valiny ahoana nandraisan'ny fanasitranana
nisy rakitra nataony ve tsisy hoy izy na dia nysombona viavindamany anazy any voankasoko dia ho sitranako izy tsy nyteny hoe na dia nysombona viavindamany any ary ny sotomoko dia alaiko etoko mody dia ataoko ondana dia ho sitrana non kitiky ora lasy anabava mila effort be ve le mikitiky izy tsy nyteny hoe na dia nysombona viavindamany any nykosehako na osotro amin'ny tarehako kitihako zay fotsiny tsisy ezaka zany nankely ary tsy misy effort zany nankely ary fantatro fa hiteny daholo mpanao effort rehetra izy ary tena nanao zay fomba rehetra natao mihitsy mba hikitihana an' Jesosy fa afaka manao ny effort ny rehetra izy fa sitrana ny nahatonga sitrana do zay ary satria izy nanao hoe zao foana no lazay ny anakapo tamin'ny fono inona azahoana fahamarinana fantatrao no natonga ny Abrahama tsy natahotra nanolotra ny Isaka mbola tsisy Isaka no efa niteny Andriamanitra fotry ny fasika ny taranakao tsy niandra ny Abrahama nanolotra ny Isaka Andriamanitra vao namiazy taranaka fa na Isaka aza dia mbola avy amin'Andriamanitra ihany fa natonga ny Abrahama nahazo zanaka dia satria izy nanao hoe Abrahama no anarako ary Sara no anarany Saray satria izy nanao an'izany zay no niteneniny ka amin'izao vaninandro zay tsy afa manao ninino zao mihitsy anao tokony anao azy zao mihitsy ny fomba andraisana azy miteny fotsiny io famatsiana tediavinao io eny ambavanao io fanasitranina ilainao io eny ambavanao io ao nisy izy ny bokyny Romanina io bokyny Romanina io ihany osy hoe dao vakitsika le Romanina toko 10 ihany vakitsika andiny ny fahaenina fa ny fahamarinana zay avy amin'ny finoana kosa manao hoe aza milaza ao am-pona hoe iza niakatra any an-danitra ampidina ny Kristy zany na iza nidina any amin'ny lalina dia niapakatra Kristy avy amin'ny maty zany fa hoana ny lazainy eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao tsy haiko hoe diso akaiky loatra ve ka tsy hita varivariny lavitra ka tsy mety zay ambany maso eo anelanelan'ny sofinao roa misy ny valim-bavaka ao vava zany resahako zany ito ozy tsy mila misy mandeha miakatra mba hampidina azy na hidina ny amin'ny fiainatsita mba hapakatra azy hitsangana amin'ny maty fozy eo akaikinao ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao dika zany le any am-ponao no mila avoakanao dia ny teny ny finoana ny teny amin'ny finoana zay torinay fozy efa raha manaiky ianao Jesosy tompo amin'ny vavanao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra fanagna sy tamaly dia vonjeny fa amin'ny fono inona azahoana fahamarinana amin'ny vavana ny ekena azahoana famonjena exact ohatra le teny Jesosy ao Marka toko 2:12 no efa vakitsika rehefa makany ty Marka ty tsika dia anomboka any farany dia verina midina makany voalohany Marka toko 2:12 Alleluia dozy ery amin'ny andininy 7:20 lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny ilaza amin'ity tendrombohatra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina ka tsy anana ao am-pony fa ino fa ho tonga zay zavatra lazainy toy izy indray ny valiny ho azony izany misy ezaka ataony ve aka tracteur na bulldozer angezabe anankiray itroka le tendrombohatra dia ho taterina amin'ny camion azerana anaty ranomasina non ny fomba azahoana azy toy zao raha misy milaza amin'ity tendrombohatra ity mianjera mifinaka mianjera ny ranomasina tsy anana ao am-pony satria nahoana amin'ny fono inona azahoana fahamarinana dila avy anatin'ny fola assurance anany mila tenenina azahoana famonjena izy ka rehefa miteny izy sady tsy mianana ao am-pony toy zay dia ho azony zany
ho tonga le zavatra lazaina Andriamanitra ho tanteraka ho tonga ho azo le vola andrasanao eo ambavanao misy azy le fahasalamana andrasanao eo ambavanao misy azy le fitahina diadavinao eo ambavanao misy azy ny famerenana am'lona eny ambavanao misy azy le zavatra zay mampikorotana ny sainao hoe anao onty no fatrano ny akolazina eo ambavanao misy azy tsy misy effort ilaina aminao tiso akaiky loatra io arazonao stominy amin'ny fo no enona ary amin'ny vava fa Andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra tianao ahitan'Andriamanitra miasa averiko tsara tena liana amin'ny fiainantsika izy ary efa nivitao ny zavatra rehetra ny andrasany aminao sisa toy avy resy le izy satria finoana no andraisantsika azy finoana ary ny finoana tsy fiezahana kozanao pastera le izy nge ny finoana tsy arahanasa maty eo mihitsy no olantsika satria ny atsika rehefa arahanasa tiatsika nanao an'le asa mba hanafoanana ny asa nataon'i Jesosy dia zay koa mahatonga ny olona sasany zay tsy mpivavaka na mpivavaka sadasada ny kristiana manatena mirakla fotsiny petrapotsiny ao an-trano tsy manao nininy zay moa aminao zao mipetrapotsiny tsy mipetrapotsiny fa mamela tenao samy hafa ny règle de jeu tsy mitovy ny kilalao ifanaovana ny fitsipy-dalao eny ambony terrain samy manana ny entraîneurany ka tiako azonao fa isika zanak'Andriamanitra manana règle de jeu hafa isika tsy manakitovy amin'izao tontolo izao zay mety hatramin'ny ezaka sy ny performanceny mba ho tsara sy ho mendrika sy ho tiany olona mba azo antiana ery fa Andriamanitra no tsisy mila miakatra any an-danitra anao ampidina an Jesosy hoe midiny anao avianao ty fa mijaza ety ambony tao tsy rehefa mivady amanjany na hoe Jesosy mbola ny maty foanao mitsanganao tao mivoa tao vonjao zahay sady tsy mila miakatra ny tsy mila midina fo zay eo any alelan'ny sofinao rovany bavakao eo ambavanao sy ao amponao fa mivavano any ekena azahoana inona le zavatra efa vita tsy haiko hoe inona le iretsika rehefa nysaintsaina ny ty teny ty dia sara anankiray ny tonga ao anatin'ny saiko move miteny tokoa dia afaka misy zavatra mitranga dia zao ny sary tonga ao anatiko efa mba nisy taona ve ianao nisy hazo anankiroa nakambana fa tsy fantsika ny nanakambana azy fa visy hitantsika angamba ny visy mile miodikodina be iny dia ahodina le izy dia arakaraky ny andonanao azy no miditra le visy ndraindray eto ny tiako atongava ndraindray mantsika mieritreritra hoe za ohatra ny efa nyteny fa tsisy nenena mitranga dia ndanao maka visy ao an-tranao dia ataovy amina hazo anankiray izy azakapohana marto fa hodony amin'ny tongona visy fa manodina indray mandeha ianao dia tafiditra iny fa rehefa manodina avy anao miditra lisa tsy miditra fa tsy indray mandeha dia tafiditra izy ray manontolo fa midraka zinga fa na dia tsy miditra indroa intelo indimy ala izy tsy tonga daholo izy ray manontolo ianao mahita fa arakaraky ny andonanao azy me miditra la izy exact ohatra arakaraky ny tenenanao misy zavatra me mitranga melohana tsahany ranorona tamin'ny taona tsy nisy ny ranorona 3 taona sy tapany dia zao ny tenen'ny Eli tamin'ny Ahabo mandehana amin'izay ianao mandeha oety ny kalesinao fa ndao voasaky ny ranoronanao fefareko ny fisasasasany orana reko ny fisasasasany orambe le orana mbola tsy nilatsaka fa Eli ny teny mandana tsy izy nandeha ny nampilatsaka ny orana satria tsisy idirany Ahaba sy ny kalesy ny latsahany ranorana tsy ny raha ohatry ny felatranana tonga ny orana ny latsaka raha ohatry ny felatranana zany afaka manjavona vetivety fa ny tenena ny Eli hoe misasasasa ny orana mandehana misasasasa ny orana mandehana misasasasa ny orana aforitra Eli ny teny tozy Baiboly ary tsy tampotampoka zay dia maintsy ny rahona teny amin'ny lanitra tsy hoe rehefa nandeha Ahaba dia mainty ny rahona fa satria hoy Eli hoe reko ny fisasasasa ny orana amin'ny vava no anekena
azahoana. Tadio zay resaka visy zay. Tsy hoe satria ny tenanao teo dia tsy mitranga. Diozinao toatrany tsy mitranga akory ilay izy nefa fa nataoko ny tenen'ny bishop. Tadio zay visy ahodiny zay. Eo amin'ny marika toko 1:10 raha mamaky tsika andininy fa 2:10, marika toko 1:10 andininy fa 2:10 dia ohatr'izao ilay tantarao. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema nakeo amin'ny kianjan'ny tempoly. Ary efa njerijery zavatra rehetra izy sady efa ariva ny andro tamin'izay dia laza dia niala izy mba 12 lahy nakany Betania. Ary noho ny ampitsony iny rehefa niala tamin'ny Betania izy dia nona Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray nandravony lavidavitra izy. Ary nakeo fa toa ahita voniny avy amin'ny kanjo no ny tonga teo aminy izy dia tsy nahita na inona na inona. Afa-tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny tao mpamoazany aviavy. Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana vo avy aminao itsony mandrakizay. Ary ny mpianany rehetra ary ny mpianany nahare izany. Aza misy mihinana vo avy aminao itsony. Nahita viavy Jesosy eto, maitso dia maitso ny raviny. Raha tokony hoe izy zany dia tokony hoe mba misy vola izy. Fa satria moa izy ny Baiboly mbola tsy andro famoazany aviavy tamin'izany. Fa rehefa teo izy dia gaga fa tsy nahita voniny. Dia izao ny teny aza misy mihinana vo avy aminao itsony. Ny aviavy dia miresaka ny fiainantsika. Araky ny filazan'ireo mpandinika. Za moa tsy mambola aviavy ka tsy haiko izy fa sy mba hitako sy mba vakivakiako tana documentany mba zaraiko aminao. Dia hoe rehefa tena maitso be io aviavy io dia manomboka mamoa amin'izay izy voniny fa mbola maitsomaitso koa. Exact ohatrany ny raviny iny. Dia afaka 9 herinandro dia mivadika violé le aviavy dia lasa be ralony tsara dia afaka hohanina. Zany Jesosy sany eritreretra hoe rehefa maitsomaitso ty aviavy ty dia tokony misy voniny maitsomaitso. Nefa ozy ny Baiboly hoe mbola tsy andro famoazana. Dikany hoe andro famoazana ny tena tiany tena dia zao mbola tsy le vanim-potoana atonga le voniny maitso ho volomparasy. Rehefa miresaka tsika hoe aviavy dia miresaka ny fiainantsika izany. Zay rehefa ny Genesis toko 7 hoe rehefa nanoty Adama sy Eva, inona kay nalainy Adama sy Eva? Ravina viavy anakonana ny enatra. Iny le ravina viavy iny dia le fiezahana namarina ny tenantsika, le fanamarinana, le fampamendrehana. Fa rehefa tonga Andriamanitra dia lasa izy naka biby dia nalainy ny hodiny dia napetany tamin'izy mivady. Dia iny nanarona ny enatra. Mazava ho azy hoe hoditra efa vita avy tany amin'ny masinina tany. Fa namony biby Andriamanitra. Dia izay tamin'ny fotoana nitafy le hoditra biby izy mivady dia nisy rano raraka eraky ny vatany. Satria biby vao maty vao teo izy. Dia feo ny ra izy. Teresaka izany Andriamanitra eto hoe ny amin'ilay famonjena, fanamarinana avy amin'ny rahan Jesosy. Tsy avy amin'ny fiezahantsika anafina ny mahamenatra fa avy amin'ilay nataon'Andriamanitra anafina ny mahamenatra. Dia izay zavatra nitranga teto hoe le aviavy dia mampiseho fa fiainana tsy mamoa intsony. Dia ahoana ny tenen'i Jesosy? Aza misy mihinana vo avy aminao intsony. Toy ny Baiboly ary ny mpianany dia nahare izany. Fa ity ny zavatra mahafinaritra. Tsy nalazo teo ny eo le aviavy. Fa hoy ny andininy manaraka. 9:12. Ary no tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly, sady nanjera latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetra mpivarotra voromailala. Ary tsy navelona nisy olona hitondra fanaka mandeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia toizatsika any, lao ma tonga angamba dia raisitsika 20. Ary noho ny maraina raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany le aviavy. Ary Petera nahatsiaka nanao taminy hoe Rabio, indro, efa malazo le aviavy nozoninao. Efa malazo le aviavy nozoninao.
tamin'ny fotoana Jesosy nanozona azy mbola tsy hita maso teo tonga tsy hoe voanteny de tonga de maina kely daholo le hazo de maromaro amin'ny felany de nitsanao azy non tamin'izy ny teny mbola mantsisy nininona niova teo nankely ary fa motokoa hoe tena tsisy nininona manaovy ianao expérience tapao ny sapanazo kely ao tokotaninareo dia atsipazo tokotany fotsiny de markeo de mifoazy anao rapitso tonga ve de maromaro iny tsy maromaro zany mbola maintsomaintso iny mety afaka roa na telo andro io vao tena malazo fa eto tena jerevo tsara ray andro monja de nalazo le izy marina fa tsy hitany teo ny eo le izy fa napitsony iny nalazo le izy mamelahy teny aminao raha miteny anao androany sy nivavaka anao hatramin'izay aza manao ale fa vavaka foana fa tsy hitako zay oza tsarovy le visy ahodina tsy hoe satria ny tenao de tsisy nina hitanao fa mitranga de tsy marina zao zavatra toriko zao tsia Andriamanitra naharylandra Satana hoe misy mazava fa ny tena perako aminao de nidina avy Andriamanitra namboatra ny mazava zao nytoya de nisy zany tsy nila nanamboatra mazava izy fa Andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy zany fa tsy Andriamanitra hoe misy mazava de nanamboatra ny mazava izy ka nisy zany ina tiako tena aminao aza metehatra foana miezakao fa rehefa miteny ianao de masahi mino fa efa azonao zany mety tsy hitanao eo ny eo le izy fa mitoiza miteny toiza miteny toiza miteny fa arakaraka ny teninao foana de mitrangy zany de mitrangy zany de mitrangy zany ny amarana ko azy dia Korintiana faharoa toko fahaefatra bon alohan'ny amarana ko azy aloha vakitsika kely le andiny faraka amby roapolo am'le marika toko faraka amby folo teo ozy andi faraka amby roapolo ary peterana tsy araka anao taminy hoe rabio ino efa malazo le avy avy nozonao andi faharoa amby roapolo ary Jesosy namarika anao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra inona ny tena dikan'io amin'ny baiboly teny vahiny izy de hoe manana ny finoan'Andriamanitra zany hoe le karazam-ponon'Andriamanitra ohatrany ahoana le finoan'Andriamanitra mino ka de miteny ohatra zay le finoan'Andriamanitra ny tena izy misy mazava de nisy zany zay ny finoan'Andriamanitra Andriamanitra tsy mila miazakazaka etseroa anao an'ity rehetrarehetra ity miteny izy de misy zany zasy anao de zanany ary manana ny fanahany ary anankiray amin'ny fanahany de antsoina hoe fanahany finoana marika toko faharoa azafady Korintiana faharoa toko fahaefatra andiny fatelo amby folo de hijanona isika Korintiana faharoa toko fahaefatra ka ny andiny fatelo amby folo zao ny lazainy ary satria manana izany fanahany finoana izany indrindra izahay ndika le hoe izahay io de hoe isika araky ny teny voasoratra hoe nino ka de niteny de mino koa zahay ka de miteny ozy satria manana izany fanahy finoana zany isika satria manana izy sy nyteny hoe satria ivavaka tsika mba hanana izy sy nyteny hoe satria miezaka hanana zany tsika satria angataka amin'ny tompotsika mba omena atsika zany non satria manana isika tika anao ahita androany fa manana ny fanahy io ianao manana ny fanahiny finoana ianao ny fanahy masinao anatinao tsy fanahin Jesosy fotsiny de tapitra teo fa fanahin Jesosy fanahy fanasitrana fanahy fananganana fanahy fiainana ary fanahy finoana koa izy sady fanahy fahaloratsana izy ny fanahy fahendrena izy ny fanahy faherezana izy ary fanahy finoana koa ny fanahy masina azasy ianao manana ny fanahy masina zay fanahy finoana ny finoana tsy foritra fotsiny ny finoana koa de fanahy finoana manana an'izany isika tsy mila vavaka anao mba hanana an'izany efa manana an'izany ianao io ny baiboly io milaza satria manana an'izany fanahy finoana izany indrindra izahay satria manana izahay mety eza hitany tenanao ho manana mety eza hitany tenanao ho manana ozy amin'ny teny anglisy hoe we having the same spirit of faith zany isika de manana an'izany fanahy finoana zany koa
ohatra izy ohatra ny Zarôly taloha, ohatra nanandry Davida, ohatra nanandry Mosesy nanampisokatra ny ranomasina mena, ohatra nanandry Samuel, ohatra nanandry Ezekely, ohatra nanandry Isaia mpaminany. Reny olo reny dia naminany tamin'ny alalan'ny fanahy finoa sy ny fanahy faminany natao aminy. Isika koa manana tahaka ny endry zareo. Dina ny tokony ataontsika? Miteny. Noho izay mino koa ka te miteny. Miteny mba ninona? Mba azo. Dia ho azonareo zany. Miteny mba azo. Miteny mba azo. Hozy ireo daholo ilay fahasoavana. Io ny fanasitranana. Io ny fitahiana. Io ny tokantrano sambatra. Matetika ny olona tarainany amin'ny vadiny, ny vadiko tena tsy miova mihitsy. Inona tsy efa ataoko fa tena leobe fomba hitreteny ato an-trano, ny vava avoaka dia aleoko fotsiny mangina tsy milady fa tena raha zany vava avoaka an'izany nge fa tena mampiteny indronatsy velona mihitsy fa tena hoe tena aleoko mangina. Eno tsara ny finoana tsy miankina amin'izay ataony sasany. Zay ataony ataony. Fa ny ianao hafa mihitsy ny ianao. Izy mety ezaka idomininy ianao amin'ny zavatra ataony, fa ianao manova ny zavatra rehetra amin'ny teninao. Zay mahatonga antsika tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, sady tsy manam-potoana an'izany tsika, tsy milalao an'izany karazana kilalao hafahafa zany tsika. Inona fotsiny ataontsika? Miteny tsika ilay tiantsika ho azo. Io ny zava-misy io, samy ao anatin'ny confinement tsika. Samy tsy miasa koatra mipiasa amin'ny banque sy namana. Fa bon, manana règle de jeu hafa isika. Misy fomba iainana anankiray ty. Zay azahoana famonjena amin'ny andro mahory. Tsy ny fihezahana manao zavatra, fa miteny mba azo. Satria tsika manana zany fanahy finoana zany. Dia samy manao esika. Jehovah ny fahazavako. Jehovah no heriko, iza ny angovitako, seza ny atahorako. Jehovah ny mpamatsiary tsy manana mahory ako. Izy mpiandry sy mpikarakara. Tsy matahotra no avy ako. Ity ny herinandro fanambinana ho aho. Amin'ny tena ty lasinainy talata albilaka misy zoma sabotsy lahady. Tsy akijana ny fatongavany vola eo amiko. Tsy akijana ny fatongavany fahitapity. Amin'ny tena ty salama avokoa zay, ary ny aretina manjavona hatrany amin'ny fakany amin'ny tena ty. Tsy misy malatsona atina ray azy. Ny fivotosana, ny aretina, ninona endriny sy anarana, manomboka amin'izao tenako zao. Manjavo zany ary salama zay. Mino ka dia miteny, tsy manaka isalasaba. Ary na mbola eo ary io rapitso dia mbola ho ihany aho hoe manjavo zany ka tsy maratro zay. Ary mbola eo ary io ravakamisy dia mbola ho ihany aho hoe manjavo zany ary salama zay. Ary mbola eo amin'ny lakamisy mbola ho ihany aho hoe manjavo zany ary salama zay. Mino ka dia miteny. Satria za manana zany fanahy finoana zany. Satria anao manana zany fanahy finoana zany. Ny adiny Faharoa sy Mosesy tsy ady tamin'ny sandry, fa ady tamin'ny teny. O Mosesy avoany oloko, o Farao za tsy hamoaka. Ozy rehefa tsy avoakanao ny olona, dia zao no mitranga. Dozy Farao, za tsy hamoaka fa vao may ampitomboky ny asany. Mosesy nga nanao ninina, izy fotsiny teny tamin'ny Arona. Atsipazo ny tehany, tena tsipa. Ny antanatao Mosesy dia niteny. Ozy Andriamanitra tamina, anjiro ny tananao, anjiro ny tehanao amin'ny ranony ely dia mivadika raha. Anjiro makamy lanitra, kapohy amin'ny vovoka. Tsisy effort be zany, tamin'ny fotoana izy tany anefitra. Ozy Andriamanitra hoe inona monomono mazanaka Israely fa tsisy hena. Lazao aminy fa inona hena ohatry ny fasika izy. Hatreny amin'ny vavoro ny sakafo hena. Ny apitrony ny ihany. Tsisy fiompiana natao manokana. Hoe stratégie iompiana papelika amin'ny fomba haingana. Tsisy miteny izy. Dia nilatsaka ho azy teny amin'ny tafitrano, teny antokona ambaravara, teny varavarankeliny, feno papelika, voasamborina dia manaiky. Hena fotsiny eran'ny tanàna. Mety nisy teta za sy tony nge papelika avy any ananana tany. Isanandro izy nihinan-keniko avy any ananana taizy. Mino izy ka dia miteny. Zasy anao kosa manana le fanahy finoana. Andao hiteny. Andao hiteny. Andao hiteny. Ozy amin'ny finoana ny ekena, hazahoana famonjena. Amin'ny vavana ny ekena, zahoana famonjena.
amin'ny folo inona azahoana fahamarinana fa raha mino amin'ny fo ka manaiky amin'ny vava do koa Jesosy hoe raha miteny anao ka tsy mianahana ao am-po tovy any zany ndao hiteny tiakanao am'izay misy anao zao manombo miteny raha maratra do teneno aminaran'i Jesosy salama avokoa ny vatako rehetra hatrany tampon-doka hatrany am-palady ny taovako rehetra ny taolan-damosiko ny rayako ny tsinaiko ny vavoniko ny atoko sy ny sarakato ny foko ny poumon-ako ny ozatra rehetra amin'ny vatako ny taolako rehetra rehetra ny oditra ray manontolo salama matanjaka madio averimbereny salama matanjaka madio avereny any salama matanjaka ary madio avereny any salama matanjaka ary madio ny masoko mahita tsara ny sofoko mandray tsara ny oroko maheny fofona tsara ny lelako maheny tsirokanina tsara salama tsara ny anaty vavako manjavona avokoa ny kambo tenda ny kambon'orona manjavona avokoa izay mety aretina anatin'ny vavako anatin'ny tenda any amin'ny lelako manjavona avokoa izay mety aretina any amin'ny masoko any amin'ny sofoko any amin'ny odidohako rehetra salama madio matanjaka ny vavoniko de salama madio ny tsinaiko de salama ny atoko de salama ny sarakadoko de salama amin'ny Jesosy Kristy ny rayako de salama ny taolan-damosiko de salama ny colonne vertébralako de salama ny mojako de salama ny vatako rehetra de salama salama zao manana le fanafronaka de miteny salama zao matory tsara rehefa amin'ny alina mora mahita tory mazo aina tsara matanjaka tsara amin'ny anaran'i Jesosy mino de miteny fa rehefa mitenao de mahazo salama ako amin'ny anaran'i Jesosy mambo mandray miteny mandraisa am'izay le fahasoavana le zavatra efa vita mandraisa amin'ny fitenenana mandraisa ny fitenenana manombo miteny raisiko ny fahamatsiana arabola amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko ny vola zay ilainay amin'ity anano ty amin'ity volana ty amin'ity taona ty mihitsy raisiko ny fahamatsiana mahagaga raisiko zao ny vola ilaiko ny am'zabo ny hofatranony rehetrarehetra manombo miteny raha mandoa hofatranao ny hofatrano rehetrarehetra tonga eto amiko daholo zabo ny vola ndoavako ny hofatrano rehetra ny vola ndoavako ny karama mampiasa rehetrarehetra tonga eto amiko zabo aza mirazy fanakianan'ny olona aby aza meno zay vavan'ny olona any ianao mino de mitenena aza matahotra ho kian'ny olona tsisy idirany sasany fiainanao Andriamanitra miditra tsetra zao ny important mitenena fa mahazo ianao mitenena ny fahamatsiana rehetrarehetra azoko zamo amin'ny anatsosy raha miasa de teny amin'ny asako de miroborobo tsisy odrabo fo mahay mandeha mihitsy ny asako zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mambo miteny amin'ny fiainam-pitiavanao salama amin'ny fiainam-pitiavana salama amin'ny fiainam-pitiavana salama amin'ny fiainam-pitiavana mitsahatra avokoa ny korotana sy ny saina rehetrarehetra ny famezana stress sy ny maltraitance rehetra mitsahatra avokoa za milamina amin'ny fiainam-pitiavanay ny zanako de feny fahendrena endra ny zanako mahira-tsaina ny zanako tian'Andriamanitra ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy teny de mahazo halleluja teny de mahazo leboshka hatelebrekande lebosha lebonda karabababosha hande mitenena ihany teneny amin'ny vady amanjanako zany andafy na ny amin'ny faritany any naiza misy any la zao tsisy nininona mahory azy na ny kely azy tsisy nininona mahory azy na ny kely azy tsy misy nininona mahory azy na ny kely azy na ara-boly zany na ara-pahasalamana zany na fifandraisana izany na conseil zany na anjely miasa ho azy zany na nerin'Andriamanitra ilainy zany na protection n'Andriamanitra ilainy zany tsisy mahory azy na ny kely azy eo aminy avokoa izy rehetra ilainy tonga aminy avokoa na ny vola na olona na zavatra na fahasalamana na anjely na conseil na protection tsisy ninina mahory azy na ny kely azy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy halleluja raha tsy mampaninao mihitsy manomboka androany soraty daholy rehetra daholy ny zavatra ho averimberiko amin'ity herinandro ty rehetra daholy ny zavatra inoko ty soraty ataovy anaty karnena ka anakiny ataovy anaty telefona zay miaraka aminao isan'andro isaky ny ray minitra anao vao manake de mamaky izy ndray sao tsy fangatana le soratinao fa fitenenina le zavatra tianao hitragna soraty fa mitena ny tenao de anomboka ikochen rehetrarehetra ty fa tanteraky ty fa mitrangy ty fa mitrangy ty fa mitrangy ty misy amin'ireo mitranga amin'ny tenany ty misy amin'ireo mitranga amin'ny herinandro ambony fa soraty le izy de mitenena atao fiainana zao torotengo zao atao fiaina de ho hitanao ny masonao nahita fa ho tanteraky ny fifalinao eo mbavanao ny teny sy ao am-ponao ny amin'ny teny ny finoana satria anao manana zany fanahy finoa zany mino anao ka de miteny de azonao zany matoky efa voaraintsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ity anio ty ilana-tsiny ho antsika tsy mety hoe nanaraka tamin'ny fotoana ohatra manomboka tamin'ny valo sasany fa somary tarakely tsika ny antony de satria somary nisy olana ara teknika kely zay tsy niankina taminay sy ny mpiara-miasa rehetra
fa noho ny antony hafa moa zany zay ara-teknika le izy gamba tsy teny anketo hoe inona le izy fa zay fotsy le izy de zay tonga antsika somary taraky kely a tamin'ity androany ity fa mino ahako fa nasoanao ny fotoanantsika androany rehefa aveo tsika afaka 2 minitra de hita amin'ny fotoana farany amin'ity marina ity a zay resako mikasika ny amin'ny hoe manahoana ny akizy rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rahalanitra tsy haiko alohanao za mananjanaka kely misy efa lehibebe misy atonotono misy mbola kely ny zanako de malasa ihany ny saiko mieritreritra hoe Jesosy eo raha iza azoko antoka fa miakatra fa reto zaza reto mety misy amintsika mananjavo kely inao ve tsy manetritra zavo kely nao de anao hoe metrehitra ianao reny lasa fa ny ankizy adino anao ahoana ny ankizy nefa koa reto tsy miakatra ho azy amin'izao fa inona zany no tokony atao rehefa aveo atoroko anao le izy mba ianao sy ny ankonanao rehefa tonga Jesosy lasitsika rehetra alleloia filazana kely fotsiny zay efa nitenen'ny pasteur mpiara-miasa teo hoe amin'ny herinandroany no mivoaka ny isan'andro mahafinaritra volana mea zay resako ao anaty isan'andro mahafinaritra eo miresaky zay notesy teo ny zavatra rehetra mikasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy mety tsy izy ray manontolo angamba fa be da be misy tema be da be ao anatin'le izy a zay ny fanirina sy ny tanjona de hoe isika rehetra mba manana fahalalana ny amin'izany hoe andro farany miresaka misy tema be da be ao anatin'le izy hoe ny farandro sy ny andro farany ny andro ny tompo tahaka ny ahoana ny filahatry ny andro farany hatramin'ny faraandro manahoana ny zaza sy ny ankizy amin'ny fiavian'i Jesosy firotaona ny zaza ny tompona ndraikitra amin'ny fiainany ka ho very isatsy rehefa ho avy ny tompo ny fiomanany amin'ny fiavian'i Jesosy reo virjiny adala sy endry ny fampakarambady any an-danitra inona atao hoe fahorim-be ny fiamorona amin'ny andro farany mahasamihafa mariky ny biby disy ny tomboka sehan'Andriamanitra ny fitsarana mandrakizay ny fomba hitsarana ny mpino le vato tsy ny andahan-tanana zany rehetra no resantsika ao ny boky ny fiainana sy ny boky ny asa ho hitanao anatin'ny isan'andro mahafinaritra daholo zany misy fampiarezana koa ao hoe jereo amin'ny fomba hafa le izy aza matahotra mifandray akaiky tsy misy tsisy atakaloko anao Jesosy mandehana amin'ny fitiavana fiafarana tsara miasa ho an' Jesosy altara tsy mety maty afo be da be le hevitra ao anatin'le izy mahasoa anao ty ka ho antsika rehetrarehetra zay mila isan'andro mahafinaritra na atsika anaty vondrombavaka any na firay faritra rehetrarehetra firaisana sy namany afaka mifampilaza isika dia afaka mividy isan'andro mahafinaritra ianao a eny amin'ny birao amin'ny fiangonana saina reto Tananarivo a eny amin'ny birao Andravoahangy ambony raha tsy hitanao misy ny birao dia afaka miantso ianao telefona 034 63 688 00 034 63 688 00 dia afaka manoro anao zay a ny amin'izany de tahaka zay koa ny amin'ny fiangonana rehetrarehetra any amin'ny fiangonana rehetra zay misy atsika afaka makeninao tsy hoe misy fotoambavaka ao akory fa aina ianao no mividy a le isan'andro mahafinaritra na atsoa ny paster anao a fa tonga le izy amin'ny lahady de afaka samy manana isika rehetra zay ny amin'ny filazana kely zay veriko fa important de important iny a ho atsika mpino saina rehetra ho anareo any ampitana masina de mandroata amin'ny MP a fa manoro anao zay ny fomba azahoanao azy zay ngamba ny amin'ity androany ity a fa marina fotoantsika tompo misaotra anao zay ny amin'ny fanahy finoana zay fahanananay manana ny fanahy ny finoana zay miteny koa zay ka de ho azonay zay lazainay misaotra Jesosy tetodika manokana aminao zay mbola tsy nandray an' Jesosy androaniko ianao raha mino fa Jesosy mato anao nitondra ny fahotanao sy ny aretinao rehetra ary nitsangana tamin'ny maty mba handraisanao fiainana famelan-keloka handraisanao fifandraisana amin'ny tompo indrindra fiainana mandrakizay raha manaiky ianao andray an' Jesosy satria anao mino ny zavatra vitano anao de tiaka anao ameny zao vavaka izao ataovy amin'ny fonao rehetra Jesosy Kristy tompo mino afaty ahy ianao ary mino afa mato ahy ianao nitondra ny fahotako rehetra ny aretiko sy ny ozina ny ratsy rehetra diovy amin'ny rahanao androany mamelany eloko rehetra manomboka eto Jesosy ianao ny akaiky ho tompoko sy Andriamanitro satria mino fa velona ianao ary velona mandrakizay midira ato anatiko ovay ho lavovao aho ary raisao ao aminao misaotra Jesosy fa voavela eloko androany manana fiainana mandrakizay aho zao ato anatiko ianao zao ary zanakao aho
misy saora jesosy. Amen. Tsofokirano rehetrarehetra amin'ny alalany io fanahy finoa zay efa ao aminao io dia hiexpérimente ny fahasoavan'Andriamanitra ianao amin'ny fomba tena goavana zay mety hatonga ny olona mihitsy eritreritra hoe inona loatra nataonao, sa nanao inona tsy mety ianao tany ambadika tany, nazahoanao zao fitahiana rehetra zao. Fa mety hiteraka hatramin'ny fanenjehana ny fitahiana hitranga amin'ity herinandro ity, ara-bola, ara-pahasalamana, ara-pitiavana, manonona fandraisana, faombiazana, fisandratana, tombo-pisandratana ho anao, manonona restauration amin'ny fiainanao, famatsiana mahagaga, na olona, na hevitra, na vision, na hatramin'ny taratasy tediavinao. Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony ho anao araka ny habeny hareny amin'ny voninahitra, ary ny fiarovany tsy mba hiala aminao sy ny ankonanao mandrakizay. Fiadanao anao sy ny ankonanao amin'ny aran'ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Sika rehetra anao hoe amen. Zay ny fotoanantsika, afaka 10 minitra tsika dia hitra amin'ny fotoana manaraka.